fiombonana miasa fotoana manokana hanovozanao hery sy torohevitra isan-karazany eto amin'ny radio antson'ny filazantsara arahinao manomboka ny iraika amby roapolo hatramin'ny valo amby roapolo martsa enina amby roapolo sy roa arivo fiombonana miasa arahinao isan'andro amin'ny ambin'ny folo ora atoandro ary famerenana amin'ny valo ora aliny faly miarabantsika tsirairay avy ao anatin'izao fotoana izay anatanterantsika ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny tanora maniran-tany izao ary indrindra isika tanora izay antefanja amin'ny manokana dia tiako ny manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fitahiny ho antsika tsirairay avy satria nisy fotoana izay andraisantsika hery ity herinandro ity. Milohan'ny dirantsika amin'ny fizarana androany dia manasantsika tsirairay avy aho hivavaka. Manitra ray tsara sy masina indrindra izay ny an-danitra soranayno satria manana izao tombotsoa lehibe izao indray manohy izao fiaraha-mivavaka izao amin'ny alalan'ny taridalana dia ny teninao izany. Ngany ianao no ampitoetra izany ho anay tsirairay avy mba hitondra fitahiana ampaherana tsirairay avy eo amin'ny asa fanompoana izay ny antsonao anay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny fizarana androany ry tanora ry havana dia hoe fanomezam-pahasoavana ara-panahy miasa. Fanomezam-pahasoavana ara-panahy miasa. Ny nanoratra izany taridalina izany dia tsy iza fa Maria Manderson. Ny tokosy andininy fototra izay fitorantsika ao anatin'ity taridalina ity dia izay voasoratra amin'ny Korintianina voalohany toko 12:1-4 hatramin'ny 7. Manasanao aho raha misy baiboly eny am-pelantaninao zany mba hanokatra ny tenin'Andriamanitra ary ijery izany andalateny izay voalaza ao amin'ny soratra masina izany. Korintianina voalohany toko 12:1-4 hatramin'ny 7. Ozy izy nivaky teny zaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa miasa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy masina. Raha miresaka izany fanomezam-pahasoavana ara-panahy miasa izany dia ny apôstôly Paoly moa zany dia nilaza na maripahitra tsara fa nomena izany voalohany indrindra ary ho amin'ny asa fanompoana izay eo amin'ny raharan'Andriamanitra raha ny tena marina. Ary nambara teo fa ny fanahy masina no mahatanteraka izany ho amin'ireo kristianina izay manaiky asan'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanomezam-pahasoavana izany. Ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy. Ry tanora malala ry havana tsy kisendrasendra na vitana no natongavanao eto androany. Tonga eto anao satria nitaridalanao Andriamanitra ary amin'ny alalan'ireo fanapahan-kevitra izay sy safidy izay nataontsika. Eto anao ankehitriny. Ny zava-dehibe momba zany dia ny hoe ahoana ny fomba tongavanao eto. Ilaitsika ny mitadidy fa miasa ao anatintsika ary amin'ny alalantsika Andriamanitra mba tanteraka ny sitrapony hitarika ny hafa eo amin'ny fanomezam-pahasoavana izay omen'Andriamanitra izay ho resantsika amin'ity anio ty dia tadio tsara fa nomen'Andriamanitra izany ho anao ary ahafahanao mitarika ny hafa ho eo amin'ny Kristy ihany koa. Ry tanora malala amin'ny iraka, amin'ny asa fanompoana, ny fiombonana, naiza no hitarian'Andriamanitra atsika dia any zany no andehanantsika. Eo amin'ity fanomezam-pahasoavana ity zany ry tanora malala ry havana dia tadio tsara fa Andriamanitra no mitarika antsika eo amin'izany asa lehibe dia ny fizarana ny fanomezam-pahasoavana izay voalaza teo. Amafisina moa zany ao amin'ny Efesianina toko 2:1-10 izany fanomezam-pahasoavana izany dia voalaza fa tahaka izao hoe asan isika ozy izy voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Rehefa omen'Andriamanitra izany fanomezam-pahasoavana izay ahafahana miasa ho an'ny hafa izany ianao dia tadio tsara
fa tokony tsy nomenanao izany fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nomenanao izany. Afaka manao ny tsara ianao, na dia ao anatin'ny tsy fahalavorariana azy, na dia mpanota aza noho ny fahasoavan'Andriamanitra, dia afaka manao asa tsara, fa asany itsika araka ny fanambarana teo voaforona ao amin'i Jesosy Kristy mba hanao asa tsara. Izaho, ianao tanora, isika tsirairay avy izay manaiky ho ampiasain'Andriamanitra dia afaka manao asa tsara amin'ny alalan'izany fanomezam-pahasoavana izany. Izao anefany, Andriamanitra dia maneho mandrakariva. Rehefa tiany ianao ampiasaina ho amin'izany fanatanterahana ny asa fanompoana izany, ary amin'ny alalan'izany fampiasana izany fanomezam-pahasoavana izany, dia tian'Andriamanitra ianao mba hatsapa ny fanatrehany. I Mosesy araka ny voalaza ao amin'ny Exodosy 7:30-4:4 dia nampananten'Andriamanitra ny fanatrehany. Dia ozy Andriamanitra hoe nitavako no andeha, dia anome anao fitsarana ao. Andriamanitra zany rehefa mampiasa atsika, na dia eo aza nomeny izany fanomezam-pahasoavana izany, dia ilaina ihany koa atsika ny makatoky avy amin'Andriamanitra mba hitary-dalana atsika. Ary rehefa nakatoky Mosesy eto dia tadio tsara fa ozy Andriamanitra ho nitavako no andeha ary anome fitsarana ho anao ao. Ry tanora malala, Andriamanitra dia mampiasa asa ianao. Amin'ny alalan'izany fanomezam-pahasoavana zay zaraina, anao kristianina amin'ny mampanara-dia ny kristianao izany. Ny kristianina rehetra nefa dia tokony hafantatra tsara izany hoe fanomezam-pahasoavana izany. Satria farafahakeliny zany ny kristianina anankiray dia manana izany fanomezam-pahasoavana zany anankiray. Ao amin'ny Romanina 12:1-9 moa zany dia mena zany fanomezam-pahasoavana zany samy hafa ozy izy, araky ny fahasoavana zay menanareo ozy izy raha faminaniana ohatra dia atao amin'ny ohatra ny finoana, raha fanompoana dia amin'ny fanompoana, ary aoka ho amin'izany fikendren'Andriamanitra azy izany ny anatanterantsika ny fizarana izany fanomezam-pahasoavana, ny fampiasana izany araka izay hitarian'Andriamanitra atsika. Tsy izany ihany fa toy izany hoe amin'ny fampianarana dia mila mampianatra zany ianao, eo amin'ny fanomezana dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana, mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Ary tanora malala, maro izany ireo fanomezam-pahasoavana izay natosak'Andriamanitra indrindra eo amin'ny kristianina, eo aminao izay vonona ny anompo ary anaraka izany torolalana izay omen'Andriamanitra izany. Dia mbola miverina mipetraka mandrakariva amin'ny fanontaniana hoe inona moa zany ity fanomezam-pahasoavana ara-panahy ity? Ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy dia fahaiza manao na fahafahamanao manokana meno fanahy masina ho an'ny kristianina zany ampiasaina ampandrosoana sy anandratana ny hafa. Tadidio tsara zany. Fa rehefa natsapa ianao fa nomen'Andriamanitra izany fanomezam-pahasoavana izany, dia tsy hoentinao amin'ny fitiavan-tena izany, fa omenao ary zarainao ny hafa mba handray ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalanao. Tsy talenta voajanahary izy ireny. Eny mety mifanaraka amin'ny talenta voajanahary ny sasany, saingy ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy ry tanora ry havana dia fanomeza kery mihoatra ny voajanahary avy amin'ny fanahy masina, natao hananganana, ampaherezana, ampatanjahana ny fiangonana eo amin'izao tontolo izao. Izany hoe manan-kery lehibe eo amin'ireo rehetra izay mifanerasera amintsika zany fanomezam-pahasoavana, ary rehefa mampiasa izany arak'izay nikendren'Andriamanitra isika dia afaka avita zava-dehibe. Fa izy le lazaina teo hoe fanomezana fahasoavana dia nomen'Andriamanitra izany mba ho ampiasainao ampatanjaka ireo reraka ara-panahy indrindra. Ny zava-dehibe tiana ho tadidiana momba ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy dia ny fanahy masina no manome izany. Natao ampiasaina ampitiavana izany ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy izany, ary nomena ihany koa mba ho tombotsoan'ny hafa. Ry tanora malala, ampiasaina ny fanomezam-pahasoavana mba ho voninahitra Andriamanitra,
ho voninahitra ilay mpahary izay nanome atsika izany. Asa tsara no kendrena amin'izany. Mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe ahoana no ahafantarana ireo fanomezam-pahasoavana izay mety ananantsika. Tadio tsara fa amin'ny mara-panahy azy dia mila manana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao. Atombohy amin'ny vavaka izany. Apetrao amin'Andriamanitra, Andriamanitra asehoy ahy ny fanomezam-pahasoavana izay menao ahy. Ary tsy izany ahy fa ataovy ny tombana eo amin'ireo olona izay kristianina miara-miasa aminao amin'izany sehatra ny fanompoana izany, mety ho pastora izany, mety olona izay tokinao akaiky izany, dia mba zarao aminy ilay fahafahamanao aminao, ilay talenta mety voajanahary aminao izay namboary ny fanahy masina mba havita asa fanompoana. Ohatra hoe mahay mihira ianao, dia mba asehoy izany, manaova dingana eo amin'ny izany fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra amin'ny alala ny hira izany. Ary ilainao ihany koa izany ny mampitombo izany fahaiza-manao izany amin'ny alalan'ny fampiasana fanatanterana izany matetika. Raha ohatra ka fampianarana ohatra, dia meteza zany ohatra manangona tanora vitsivitsy na manangona olona vitsivitsy ianao, dia manao fampianarana anankiray, dia ho hita eo na miasa tokoa ny fanahy ary maneho aminao fa fanomezam-pahasoavana izay omen'Andriamanitra anao izany. Zany hoe mila fanandramana ary mila dingana ireo fahafantarana izany fanomezam-pahasoavana izany. Tsy ho an'ny fiangonana izay misy anao ihany, fa tadio tsara fa isika dia voaforona anao asa tsara noho izany fanomezam-pahasoavana izany ry tanora malala. Ary tadidio tsara fa rehefa maneho izany araka izay fomba ikendren'Andriamanitra azy isika, dia na izao tontolo izao aza, na ireo namantsika aza, dia mahatsapa mihitsy fa hafa ianao raha mitahy ny amin'ny fahaiza manao sy ny talenta izay ananan'izy ireo, satria ao aminao izany fanomezam-pahasoavana ara-panahy avy amin'Andriamanitra izany. Ny fanomezam-pahasoavana dia tokony atao araka izay nikendren'Andriamanitra aminy. Ny vavaha angatao Andriamanitra hitarika anao amin'ny toerana ahafahanao mampiasa azy ireo amin'ny fomba izay anangana ny fiangonana hanome voninahitra an'Andriamanitra. Maro zany fanomezam-pahasoavana izay voalaza ny soritsoritany Paoly teo tao amin'ny Romanina, ny amin'ireo hoe fampianarana, ny fanomezana, ny ohatry ny finoana. Izany rehetra izany dia tadidio tsara fa mila ny fitarian'Andriamanitra, mila hoentina mibavaka, mila hery avy amin'Andriamanitra, satria voaforona tao amin'i Jesosy Kristy isika manao amin'izany asa tsara izany. Dia ozy ny apôstôly Paoly ihany moa no nilaza hoe koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy no famindrampon'Andriamanitra mba hatolotra areo ny tenanareo fanahitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Aza manaraka ny fanao an'izao tontolo izao, fa miovaho fanavaozana saina amantaranareo sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsaha sady akasitrahana no marina. Mila fanoloran-tena izany fandraisana ny fanomezam-pahasoavana izany. Mivavary mangata amin'Andriamanitra isan'andro mba hanavao ny sainao amin'ny alalan'ny fianarana amin'ny Baiboly. Fotoana mangina isan'andro hiankofanao ilay mpahary izao tontolo izao, fa dia asehony anao fa afaka mampiasa anao izy amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masina, anananao izany fanomezam-pahasoavana izay entina ampatanjaka ny reraka izany, entina hiasa eo amin'ny sehatry ny fanompoana eo anivon'ny fiangonana eny manerana izao tontolo izao, satria ny rana sika mba hanatanteraka izany iraka lehibe izany. Izy nanome ny sasany ho apôstôly, ny sasany mpaminany, ny sasany ho evangelista, ny sasany ho mpiandro sy mpampianatra, ho fanatanterana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ho fampandrosoana ny tenany Kristy. Isika tsirairay avy io zany, raha eo misehatra ny fiangonana, dia tsy misy zany tsy ilaina izany, satria samy nandray izany fanomezam-pahasoavana izay avy amin'Andriamanitra izany ho fanatanterana ny olona masina ozy izy
ho amin'ny fanompona eo amin'ny fiangonana fa izao ento izany rehetra izany hamitanao ny iraka zay nasainy Jesosy ary ahatonga antsika iombona ihany koa amin'ny Kristy voalohany indrindra ary ana fiombonana amin'ny hafa ihany koa mba aneo sy hiasa amin'ny asa tsara eo amin'ny fanapariana ny vaovao mafana ny famonjena. Eto am-pamarana dia tadidio tsara fa manatanteraka ny famonjena teo amin'ny asa fijalian'Andriamanitra. Afaka manao izany na tsy misy anao azy izy. Saingina izany azy manasa antsika izy mba ho mpiara-miasa aminy amin'ny asa famonjena anolo tena ve anao hikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao ary hamantatra ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy izay tian'Andriamanitra ho ampiasainao mba hatanteraka ny fikendreny tsara eo amin'ny fiainanao. Ny fandriako ho antsika tanora tsirairay avy ao anatin'izao herinandro fiaraha-mivavaka ho antsika zao dia ampiasao araka ny sitrapon'Andriamanitra izany fanomezam-pahasoavana izany, ho fanandratana sy ho fanomezam-boninahitra azy. Zao dia manasa anao aho hivavaka eto am-pamarana. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra zay ny an-danitra, misaotra satria tamin'ity anio ity dia nampahafantarinao anay indray fa ianao dia tia ny fiombonana aminay, amaha tanoranay, amaha olombelona anay, dia antsonao izay tsiraray avy mba hiasa amantatra ireo fanomezam-pahasoavana, andray izany amin'ny alalan'ny fiasanao ka ahatanteraka izay sitraponao eo amin'ny fanomezam-boninahitra anao amin'ny alalan'izany fanomezam-pahasoavana. Misaotra Jesosy eo satria manaiky ara-miasa aminay ianao ka dia ampiasao ny tanoranao, ny vahoakanao tsiraray avy mba hampiasa izany araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nangatany ny vavaka. Amen. Mpamarana dia makasitraka anao zay niaraka hatramin'ny farany ao amin'ny fiarahana nanaraka indray nitaridalana iny. Andriamanitra ny no hitahinao dia mirary ny soa sy ny tsara ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Fiombonana miasa fotoana manokana hanovozanao hery sy torohevitra isan-karazany eto amin'ny radio antony filazantsara. Arahinao manomboka ny 1 hatramin'ny 20 Martsa 2024. Fiombonana miasa arahinao isan'andro amin'ny 20 ora atoandro ary famerenana amin'ny 8 alina.